Fagneravantsika rehetra indray Priscilla, anao fizarana kely indray androany mety hoe hanampy antsika amin'izao fotoana ataontsika hoe fotoana certitude, izay ny fiteny azy amin'ny teny frantsay, hoe manomana ny fifidianana izao tsy vitsy ny olona mitaitaina hoe hanao ahoana ny fandehan'ny raharaha, hanao ahoana ny fiainana rehefa avy eo, hanao ahoana izaho sy ny ankohonako, hanao ahoana ny fianarako, hanao ahoana koa ny fandraharahako, hanao ahoana ny fahasalamako. Be dia be ny fanontaniana mipetraka amintsika amin'izao fotoana izao ary tena hoe normal be tsika raha mieritreritra an'izany ary légitime izany ary tokony eritreretintsika ihany, tokony eritreretintsika foana ireny zavatra ireny. Ao anatin'izao fotsiny efa nieritreretina nandritry ny herinandro ity zavatra ity dia hitako hoe zavatra navezatra tato anatin'ny foko hoe tiako hozaraina amintsika hoe ao anatin'ny fotoanana certitude tsika izao ny olona mitolona ny sasany miezaka mihazona ny toerana efa misy azy fa ao anatin'izany ny horizon jerevan'ny olona zany amin'izao dia ohatran'ny hoe 5 taona mitolona ny olona satria tena te assurer an'ilay 5 taona manaraka izay, tena tsy te ohatran'izao intsony amin'ny 5 taona manaraka. Ny sasany indray hoe izay nanao asa dia tsy natohizana izany mandritra ny 5 taona dia samy mijery ny 5 taona manaraka ny olona amin'izao fotoana izao ary manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy ny olona, misy maratra, misy mandao ny asa aman-draharaha, misy mahavita hoe izaho tsy hiasa fa hitolona. Be dia be ny olona manao sakrifisy amin'izao fotoana izao ho ana 5 taona fa raha ohatra ary ka tonga ny 5 taona dia raha ohatra ka azonao ilay 5 taona anao dia ahoana? Tsy miteny hoe tsisy dikany ilay izy fa tena misy dikany ary tokony eritreretana fa ny tiako hanentanana fotsiny androany andaontsika hisaintsaina ny mandrakizay antsika. 5 taona mety ho vita ihany fa ny mandrakizay anao ohatra ny ahoana ny mandrakizay anao, efa manomana an'izany koa ve ianao, tena mitolona koa ve ianao hanomananao ny mandrakizay anao, tena asianao lanjany ve hoe tena ohatra ny ahoana ny mandrakizay ako rehefa miala ety ambonin'ny tany 5 taona vita ihany na ho mafy ary io na ho mafy ary amin'ny 5 taona nefa ny nomaninao tsara ny mandrakizay anao dia tena ianao ny sambatra indrindra eto ambonin'ny tany, ianao ny sambatra indrindra amin'ny olona fa izao tiako hanentananareo hoe saintsaino ny mandrakizay dia any tena tokony ho rarahitsika misimisy kokoa. Tsara be ny manomana ny 5 taona fa tsara lavitra ny manomana ny mandrakizay anao, makaiza ianao rehefa miala ety ambonin'ny tany. Raha tonga Jesosy amin'ity herinandro ity dia makaiza ianao. Izay ny tena tiako hanentanana anareo hoe tsara be ilay miomana ho an'ny 5 taona ary tena tsara izany fa izao andaontsika tsy ho dify an'ilay tena manan-danja lavitra mihoatra an'izay 5 taona izay hoe hanao ahoana ny mandrakizay anao. Ny any amin'ny mandrakizay Andriamanitra no manjaka. Ny sistemana fanjakana tsy mitovy amina sistemana gouvernement. Ny royaume sy ny gouvernement tsy mitovy. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy an'izany demokrasia izany. Andriamanitra ny mpanjaka, Andriamanitra tsisy mahongana eo izany ary tsisy élection eo, tsisy fanovana eo fa ny mandrakizay dia efa izy ny mpanjaka dia rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia miara-manjaka aminazy. Raha misafidy ianao tsy hino anazy, raha misafidy ianao hanilika ny zanak'Andriamanitra izay nomeny hamonjy antsika, raha misafidy ianao hanohatra ny zanak'Andriamanitra dia efa tsy ao anatin'izay dia io tsisy hoe ndeha hikomy ary ny tao fanjakan'Andriamanitra izay mikomy tonga dia lavo fa tsy misy négociation hoe ndeha hikomy dia mandresy fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy an'izany demokrasia izany fa Andriamanitra no mpanjaka ary tsisy afaka manongana amin'ny toerana izy fa izao ataovy izay ao en règle anao eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao raha itenenako izao. Raha mandre an'ity vidéo ity ianao Andriamanitra manana lalana ho antsika tsirairay avy. Mety tsy fantatra na ho anahy koa tsy fantatro hoe hanao ahoana ny 5 taona fa ny anahy tiako azoko antoka hoe ao amin'Andriamanitra ny fiainako miafina ao amin'Andriamanitra raha ohatra ka tonga Jesosy na raha miala ety dia efa mba assuré ny mandrakizayko. Tsy midika koa izany hoe tsy ho rarahiko ny zavatra mitranga ety ambonin'ny tany fa ilay tena fototra aloha dia ny ambiny mandeha manaraka fotsiny ny ten'Andriamanitra miteny hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ny zavatra ambiny dia aza ilay ambiny aloha ny katsahana fa ilay fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Dia misy an'ity teny ity tiako zaraina kely fotsiny amaranako an'ity fizarana kely ity hoe ao Matthieu 4:40 efa haintsika rehetrarehetra izy ity fa fampatsahivana fotsiny
hoe fa inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo azao tontolo izao kanefa very ny aina. Na ho azonao na ho assurer ny 5 taonanao nefa very ianao dia tsy misy dikan'izany. Tena tsisy dikan'ilay izy. Fa izao ataovy izay havanana amin'Andriamanitra amin'izao fotoana mety hoe efa sarotra izao. Ataovy izay havanana amin'Andriamanitra. Ataovy izay mampety ny mandrakizay anao. Dia ataovy azonao antoka hoe efa assuré ny mandrakizay anao. Izay ianao vao mikatsaka ny 5 taona, tsy miteny hoe aza katsahana ny 5 taona, aza tsaraina, fa ataovy azonao antoka aloha ilay mandrakizay, izay ianao vao manatsara ilay 5 taona. Dia izay fizarana fohy tiako zaraina fotsiny amin'izao fotoana izao, izay hitako hoe mety hampahirantsika, fa fantatro hoe Andriamanitra koa hitena any anatin'ny fontsika tsirairay avy, dia samy hitahian'Andriamanitra dia samy manomana ilay mandrakizay tsika satria izay no tena manan-danja indrindra. Tainy Tompo.